Salama daholo androany sika dia ndao ara hanao tatitra ny fanambarana izay nataon'ny Gascar Fenosoa tao amin'ny pejiny tao anatin'ny herinandro zay. Maromaro ireo fanambarana izay nataon'ny Gascar Fenosoa tao amin'ny pejiny ka taterina amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia aza dino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona reny hevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dino ihany koa ny like ny vidéo antsika ary tsarovy ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny amsisy tonga WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Fantatsika tsara i Gascar Fenosoa dia ilay lehilahy izay tena mahitsy fiteny ary mahitsy firesaka mpanentana tao amin'ny Real TV izay nahasolo tsy misy valaka tamin'ny Ontina Real izay tompony Real TV moa izany Ontina Real izany. Vantany vao lasa any am-pitandranomasina i Ontina Real dia i Gascar Fenosoa no nisolo toerana azy amin'ny maha-mpanentana fandaharana tao amin'ny Real TV teo amin'ny ilay fandaharana antsoina hoe émission spéciale na ny invité du jour. Tena nahasolo azy ary tena nahavita ny asa izay niandreketany i Gascar Fenosoa amin'ny maha-mpanentana fandaharana azy zay. Tsy vitsy ireo malagasy no tena tohina rehefa i Gascar Fenosoa no mimetra-pantanina ary maro ihany koa no tsy mahavaly an'izay fantanina napetraky Gascar Fenosoa izay. Misy amin'ny sasany aza milaza fa toa miendrika fanakorotanana na ihany koa fitaomana ny olona hikomy sy ny maro hafa ny fametrahan'ny-pantanina ny Gascar Fenosoa ka izay no antony nahatonga ny Gascar Fenosoa nisy fotoana somary nahazo fiantsoana kely tany amin'ny sampana helika be vava tamin'izany andro zany. Na dia teo aza izay rehetra izay dia tsy nakivan'ny Gascar Fenosoa fa dia nitohizany ny lalany ary ny tanjony no tiany tratrarina no ataony amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany tanjona izay tiany hatao izany fa ny firotsahako fidiana hosolom-bavam-bahoaka ao am-boriboritany izay misy azy ao mba ho fanampiana an'ireo vahoaka sy ny fitiavan-tanindrazana ihany koa. Manoloana izany dia toy ny kandida rehetra Gascar Fenosoa izay nanao fanambarana maromaro tao amin'ny pejiny mba ho fanentanana sy fampahafantarana ireo vahoaka ao am-boriboritany izay hirotsahan'izy ireo avy. Ka toy izao manaraka izao ny fanambarana izay nataon'ny Gascar Fenosoa. Tsy manana koveta ho zaraina na jus ho zaraina aminao aho fa vonona kosa hisolo vava ka hitatitra izay marary anao. Fidinana teny ambodivona sy andravoangy nitafa tamin'ny mponina sy ireo mpivarotra teny an-toerana zahay ho izy hatrany. Misokatra ho antsika rehetra ny kize Gascar Fenosoa eto be horirika ho izy. Ho antsika ny antso na nandefa hafatra rehetra vonona hiara-dalana amin'ny Gascar Fenosoa misokatra ny kize eto be horirika ary mandray amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Isika rehetra miara-misalahy no ahatratra ny tanjona iombonana. Voninahitra lehibe ho ahy ny nanao raim-piahy ny andiany Stars avy ato amin'ny MTTC. Tanora zandry 700 mianadahy mpianatra teny anglisy ato amin'ny MTTC anatiny andiany start no nivoaka ary nisafidy ahy ho raim-piahy azy ireo satria tsy ampitsony ny diplôma akademika amin'izao fotoana ny fanatontolona izao dia tena ilaina tokoa ny mahafehy ny teny vahiny indrindra ny anglisy satria io ny teny be mpiteny indrindra maneran-tany. Ho antsika tanora sy zandry rehetra mianaraka aza mitsahatra mihitsy raha tia ahatratra ny kintana isika. Tanora ianao mandraisa andraikitra ho amin'ny hoavinao. Tanora ianao mandraisa andraikitra eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Tanora ianao mandraisa andraikitra fa ampelatananao ny hoavin'ny firenenao. Avy aty amintsika tanora ny fanovana. Isika no maro anisa, isika rehetra no afaka miara-miasa hanangana ny firenena tena vanona. Gascar Fenosoa ilay anadahy sy rahalahinareo vonona hitondra teny antsika tanora. Sarobidy loatra ho ahy ny fahalalana miteny ka antony ny safidianako hilatsaka amin'ny tsy miankina. Tsoroko fa raha fitiavan-tseza fotsiny no mibaiko ahy dia nilatsaka tamin'ny antoko politika lehibe ireo ahy. Fa mba ahafahako mitondra ny feon'ny vahoaka dia nisafidy ny hirotsaka tsy miankina aho mba ahafahako mitondra ny tenin'ny vahoaka fa tsy hanaraka baiko nantoko. Araka izany dia mazava ny tenin'ny Gascar Fenosoa izay ary mazava ihany koa ny fanirinya noho nahatonga azy nirotsaka amin'ny antoko tsy miankina izay.
satria hoy izy mba hialana amin'ny baiko midina sy fanarahana anjambany ny baiko izay ataon'ireo antoko mandrotsaka ny kandidan'ireo. Izay no nahatonga ny Gascar Fenosoa ny safidy ny nirotsaka amin'ny antoko tsy miankina izay amin'ny anaran'ny tenany manokana moa marimarina kokoa mba ahafahany mahaleo tena amin'izay rehetra tiany hatao sy izay rehetra hititany vahoaka izay, satria marary azy ny marary any vahoaka ary tiany ny vahoaka izay mankaty azy. Ka izay no nahatonga ny Gascar Fenosoa nirotsaka mba ahafahany mitatitra ny hititany vahoaka rehetra izay efa eniny mitalao sy mitaraina isan'andro manerana ny nosy indrindra fa ao amboriboritany izay ilatsahany ao. Tsapa arak'izany fa tena vonina ny lehilahy ary tena ao anatin'ny herijika tanteraka raha i Gascar Fenosoa amin'izay firitsahan-kofidiana izay. Kandidany vahoaka izy ary vahoaka no manolotra azy ary vahoaka ihany koa no mibaiko azy raha toa ka lany soamantsara izy ao anatin'izay antoko tsy miankina izay. Na dia eo aza izay favonon'ny Gascar Fenosoa izay ary eo ihany koa ny firitsahany amin'ny antoko tsy miankina izay dia maro ihany ireo mpanarao baovao no manao fanehoan-kevitra tahaka itony manaraka itony, satria zavatra efa hita hatramin'izay moa izany zavatra nolazain'ireo mpanarao baovao izay. Maro ireo olona izay misafidy hirotsaka amin'ny antoko tsy miankina fa rehefa lany ka tafapetraka eo amin'ny toerana mahasolovam-bahoaka azy dia iny fa tafiara-dalana ho azy amin'ny ilay fitondrana ary tsy vitsy amin'ireo solovam-bahoaka izay efa lany hatramin'izay no nivadika palitao tsinahy rehefa tonga teo amin'ny toerana mahasolovam-bahoaka azy zay ka lasa tafiara-dalana amin'ny fitondrana izay mijoro na ihany koa tafiara-dalana amin'ireo antoko politika izay miankina amin'ireo kandida izay efa lany filoham-pirenena teo aloha na ihany koa izay mbola anatin'ny fitondrana. Ireo no tranga efa mateti-pihita ka izay no mahatonga ireo olona izay mpanara-baovao no manao an'izay fanehoan-kevitra izay. Ka enganeka tsy ho zay tokoa ny zavatra ho isy raha toa ka lany avokoa ireo kandida rehetra izay tsy miankina ireo, izany hoe ireo kandida mahaleo tena ireo fa aoka mba ahaleo tena hatramin'ny farany izy ireo araky ny fanehoan-kevitry ny mpanara-baovao hatrany. Ka ny hafatra avy ety aminay WATAWATA GASY dia enganeka ho lany soamantsara andriamatoa Gascar Fenosoa ary mirary ny soa sy ny tsara ho azy hatrany ary enganeka ho salama vatana tsy harary ho tontosa soamantsara ny fifidianana solombavambahoaka izay ho kasaina atao. Izay ary ny masaka azona roso tompoko lasy tompoko vavy manasantsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra nanaovantsika video manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy WATAWATA GASY. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.